efa ndresaka an'izay asa sosialy izay ihany sika asa soa fanatsarana ny fahasalaman'ny mponina tao amin'ny tanàna Ambohimanga Rova no nitanteran'ny fikambanana Rotary Club Antananarivo Anosy ny alatsinainy lasa teo. Ity hetsika ity moa dia tafiditra ao anatin'ilay tetikasa fanilo izay natao laharam-pahamehana ho an'ny vahoaka malagasy. Araka izany olona maro dia maro no nanatanterahana fitsaboana nify na ihany koa fanalana nify vaobe tao amin'izany tanàna izany. Nametraka tetikasa iray ho fanampina ny mponina eo amin'ny lafiny sosialy ny filohan'ny Rotary Club Antananarivo Anosy ka mifototra amin'ny famatsinan-govo azo avy amin'ny herin'ny masoandro, fizaham-pahasalamana maimai-pona ary fanalana ny vaobe ity tetikasa nampitondraina ny anarana fanilo ity. Ho an'ny tanàna Ambohimanga Rova dia tao amin'ny CSB2 tao atoerana no nanatanterahana ny fanalana ny vaobe ka olona 720 no nahazo tombony tamin'izany. Ny androandroany moa dia ho an'ny Rotary Club Anosy dia ny andro ny gouverneur Alain Topsy ny club amin'ny Anosy. Fitsidihana fomba ofisialy fanaon'ny gouverneur amin'ireo club rehetrarehetra eto Madagasikara izy io ka ny andro ny 12 volana janoary androany no nanatanterahany gouverneur Alain Topsy an'izany teto amin'ny club anay. Nankalazanay izy nanamarianay an'izany fafitsidihan'ny gouverneur zany dia ny androany maraina dia nanao ny asa soa teny amin'ny faritra Ambohimanga, teny Ambohimanga Rova. Natao tamin'izany dia misy ireo mpiara-nongonatoka zany hoe ny USSM, l'Union des odontostomatologistes sortant de Majunga, izay mpiara-miasa matetika amin'ny Rotary Club Anosy nanao fitsaboana vava vaobe maimai-pona teny Ambohimanga. Araka izany dia anjaran'ny Rotary Club Antananarivo Anosy no notsidian'ny gouverneuran'ny district 9220 Andriamatoa Alain Topsy ka nandritra izany no nandraisana ireo mpikambana vaovao miisa roa anatevy-daharana ity fikambanana mpanao asa sosialy ity. Atoady dia azo ny faritra Atsinana Anosy indray ny Rotary Club Antananarivo Anosy ka ireo mponina ao Brickaville no hisitraka ilay tetikasa fanilo. Tompoko sy tompoko vavy manapetra ny fotoanantsika dia mifarany treto ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao tamin'ity takarivan'ny alarobia ity isaorana ianao nanaraka izany hatramin'ny farany azadiny mitoy hatrany fandarana eto amin'ny fahitalavitra matv. Itsika kosa dia mifamey fotoana eto indray ho amin'ny andro ny rahampitso veloma tompoko.